Eo amin'izay vaovao ny fononana izay hatrany dia mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao ny secrétaire général ny congrégation pour l'évangélisation avy any Vatican. Ny maraina teo ary dia noraisin'ny premier ministre Jean Ravelonarivo teny amin'ny lampany mahazo arivo ny délégation. Tonga eto Madagasikara ny Monseigneur Savio Hon Taifay, mpiara-miasa amin'ny Papa François au Vatican. Tompona ndraikitra misana amin'ny fitoriana vaovao mahafaly ao amin'ny fiketrahana masina ao Vatican izy ary ao anatin'ny congrégation pour l'évangélisation. Fandaharam-potoana maromaro no hatrehany eto Madagasikara. Ny antondiany moa zany dia ny fankalazana ny enimpolo taonany diocèse anankisivy eto Madagasikara zay ankalazaina any Morondava amin'izao fotoana izao ary dia hanatrika koa izy hanao lamesa lehibe anankiray any Morondava amin'ny alahady ho avy zao. Ary amin'izany lamesa lehibe zany koa zany ao ny fankalazana ny enimpolo taona, ao ny fandalovany ary ao koa ny fandalovany le relika Masombavy Terezy tadidina reny tamin'izany fotoana iny. Dia hatao any Morondava zay amin'ny alahady ho avy zao. Dia anankiray koa zany satria izy moa miasa ao amin'ny ministèran'ny Andriamanitra zany dia solotena ny papa zany izy tonga aty hanatrika an'izay zavatra zay ary koa izy araky ny teneniny teo ny secrétaire général ny évangélisation zany hoe zany erany aty amin'ny firenena misy atsika aty Afrique sy ty firenena aty. Azadino fa tsara ho fatarinareo kely fa izy de teraka tany Hong Kong ary monseigneur fa mananitraike fa izy de tafakatra any amsehatra ambony be ary izy koa no tompona andraikitra mandika ny évangélisation amin'ny teny sinoa izy. Ary akoatrin'izay moa zany de rahatsika malala ny fiarahana amin'ny katolika manerana an'izao tontolo zao sy ny fifandraisana misy eto amin'ny Madagasikara sy ny katolika hatram'izay ka hatram'izao betsaka pino katolika itsika ary ny finoana moa de malalaka eto amin'ny firenena fa ny katolika de mandray andraikitra lehibe koa ao anatin'ny fampandrosoana any Madagasikara, ao anatin'izany ny fandraisana andraikitra amin'ny fampianarana betsaka ny sekolony katolika manerana ny nosy, ao anatin'izany koa ny fandraisana andraikitra amin'ny fahasalamana tsy resaka ny fitsaboana rehetra fotodrafitrasa misy eran'ny Madagasikara ary ny tsy azo adinoina de ny université zay ananan'ny katolika zay efa misy eto Antananarivo manano maizy azy misy ny any Antsirabe ary raha tadidina reo ndray mandeha rehefa nandeha inonce apostolika taloha dia ao andalana ampanaovana ny université fahatelo ao Antsohy ry zareo ary ny fahaefatra koa moa any Antsiranana de efa mandeha ara-dalàna. Momba ny solotena amin'ny Papa Ray Masina iasa eto amintsika, fantatra taorian'ny feonan'ny Premier Ministre sy Monseigneur Savio Hon Taifay fa efa voatendry ny nonce apostolika vaovao ary miandro ny fahatongavany sika.